ao amin'ny tontolon'ny fitiavana dia ny fitiavan-tanindrazana no lehibe indrindra. Ozirenosmas, trianomina, Fraisakina, fitiavana ary fandriam-pahalemana. Ho an'izay tokony antokona tety arivo taroso ro arivo ka lafo no teo anivo fitondrana totsy tanatsony kila naty lakilakida miaritsisy ninina mbalatsakozy pôzy ka alô pôzy filaina dipolômosy pô fialaina saritsy ny sosy mifototry miaina ary midiokrasy tsy ilaina fa vomay mampany an-taina ka lonsaina no ampiasaina ho fanampinandro karakaina oko tsapam-panao politika sy nidrotrotrantsika fa tsy androso ny firenena raha tsy foana nytiditena oko tsapam-vavy sy lahazo okopena zandrotrafy ireo karazam-panampinana nampangina Fraisakina ka tsy hainay angina tsy teny tsy satria zay eo minany anananay nefa tsy tsy anjaranay mahandra leo angivy no le venana me mangidy mo reo resy reny kivy arzay tanora soskrizy moka tsapakena zay olo-pirenena mpiavananano ariana ny akory zay tsy akena tsy ilaina ny tititena ty vola makarena samy matrapatena famonjena firenena very moka tsapatena zay olo-pirenena mpiavananano ariana ny akory zay tsy akena tsy ilaina ny tititena ty vola makarena ka samy matrapatena famonjena firenena sakisaky poany manana no reny safindra manana na tena fiadanana kandroso tam fiazahana satria matrapatena fa olo-pirenena misaina maintsy fotsy mena ary mira-pirenena izay lekena tsy adala mitandrazanay malala-tsainy raha malala lasa siva fiavan-drala ka namazanasa fiainanay ndrazanao hitanay hitandrazan-trisy vonaika nangasanasa ho amponao